Salama tompoko, ny anarako dia Volatiana Tony, mpianatra amin'ny mention anthropobiologie de développement durable ao amin'ny université d'Antananarivo. Madagasikara dia anisan'ny nosy miavaka indrindra maneran-tany amin'ny fananany valan-javaboary maro samihafa, eo ihany koa ny biby ary eo ihany koa ny harenan-kibon'ny tany. Anisan'ny resantsika eto androany ny biby mampiavaka Madagasikara dia ny lemurien izany. Tamin'izaho nandeha terrain dia hitako hoe ny biby nahafinaritra indrindra tany anaty ala dia ny lemurien, ary maromaro ihany izy ireo ny hitako tany, fa ny tantaraiko eto androany dia ny ayay. Ny ayay dia varika mivoaka amin'ny alina izy io, ary miavaka amin'ny varika rehetra satria dia ny ratsan-tanany fahatelo dia lava dia lava tokoa, ilainy amin'ny fisamborany hanina izy io. Mbola maro tokoa nefa ny faritra tsy mankasitraka azy io eto Madagasikara, ka maro ny mihaza azy, mamono azy. Ary zavatra hitako tamin'izaho nandeha terrain ihany koa dia be ny olona miditra any anaty ala, mihaza, manapaka hazo, manao doro-tanety, ka noho izany dia mila arovana ny anaty ala, mila arovana ihany koa ireo biby ireo, indrindra ny lemurien satria dia harena-pirenena izy io ary mampiavaka Madagasikara maneran-tany, ary misy ireo dia misintona vahiny, ka noho izany dia mila arovantsika rehetra izy io. Misaotra indrindra tompoko.